amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta, noera-bako anao rehetra, na aiza na aiza misy anareo, zay manaraka arikombiany zao fandaharana izao, kasika amin'le hoe vovony Kristy Pasika ho antsika, ary ny fahasavana namonjena antsika. Ko zao tsika dia noho ny hoe filazantsara na fomba nanafahan'i Jesosy any Kristy tamin'ny tamanandevo, ka dia jerentsika zany eo amin'ny jaona toko fahavalo andiny efatra amby telopolo misy teny toy zao. Jaona toko fahavalo andininy efatra amby telopolo. Hoy ny teny sotra masina: Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo mara dia mara tokoa fa za rehetra manota dia andevon'ny ota. Matetika ny olona dia milaza fa ny devolo no mampanota po mampanao ratsy azy tsia, fa ny ota manandevo zay voalaza eo amin'ny baiboly no mahatonga ny olona manota manao ratsy, i ota manandevo. Ary zao voalaza amin'ny Romanina toko fafito nandiny efatra amby roapolo sy dimy amby roapolo. Romana toko fafito andininy efatra amby roapolo sy dimy amby roapolo, manao hoe ny apôstôly Paoly no miteny eto: indrisy olo manitra aho, izy no nafaka ahy amty tena mifahafatesana ity, misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tombontsika ko arany amiko, dia mankatoy ny lalan'Andriamanitra aho amin'ny saiko fahalalany ota kosa amin'ny nofoko. Na tsy ary teny fa indrisy manitra mihitsy aho, izy no afaka amty tena lazainy fa tena mifahafatesana le olona andevozon'ny ota. De iza no afaka, tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tombontsika. Raha fiezahany olombelona tsy afaka. Ary zay nanomezan'Andriamanitra mpamonjy azo antoka dia Jesosy Kristy avy any Nazareta, mba hahatonga antsika azo famonjena sy fiainana. Zao voalaza amin'ny Jaona toko fahavalo andininy eny amby telopolo. Jaona toko fahavalo ary eny andininy eny amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jesosy misy ny teny: koa raha ny zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Zany hoe Jesosy io zanak'Andriamanitra io, raha Jesosy zanak'Andriamanitra satria zao voalaza amin'ny andininy efatra amby telopolo. Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo mara dia mara tokoa fa za rehetra manota dia hevon'ny ota. Dia ny andininy fahaenina amby telopolo hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Zay nanomezan'Andriamanitra any Jesosy ho mpamonjy zao tontolo zao, fa raha Jesosy tsy afaka amin'ny ota manandevo mihitsy ny olona. Raha rahana ny ten'Andriamanitra dia amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany, Korintiana voalohany toko voalohany dia ny andininy sivy amby roapolo sy ny telopolo. Dia zao mboalaza: mba tsisy lofo mahazo mirereona tre'Andriamanitra, fa avy aminy no nanaovana anareo amin'ny Kristy Jesosy sy nataon'Andriamanitra fahendrena sy famarinana sy famasinana ary fanavotana ho antsika. Tsy afaka irereka hoe ho afaka amin'ny ota manandevo aho na mahova amin'ny fiainako aho, fa avy amin'Andriamanitra no nanaovana antsika ho amin'ny Jesosy Kristy tompo sy nataon'Andriamanitra fahendrena ho antsika, famarinana sy famasinana ary fanavotana ho antsika, afaka antsika amin'ny ota manandevo. Ary zay no natonga ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona toko fahatelo ary ny andininy enina amby folo. Io tena moa dia hain'ny olona rehetra mihitsy ny Jaona toko fahatelo andininy enina amby folo sy ny fito amby folo. Zao voalaza ny ten'Andriamanitra: ny anaran'i Jesosy tompo, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very rehetra mino azy fanafiaina mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy nanelaka ny zanaka ho amin'izao tontolo zao, nameloko zao tontolo zao, fa mba hamonjeny zao tontolo zao. Andriamanitra dia tsy mahafoy antsika olombelona, izy fanahy, tsika nefa nofovovoka manao ratsy foana. Tsy fony nefa dia mba meny fanantenana, meny mpamonjy azo antoka Jesosy Kristy avy any Nazareta, zay nanafaka antsika tamin'ny ota manandevo.
ratsy zany a de tsy afaka mihitsika de zay na tonga nytenyandriamanitra ao amy galatianina toko fahaenina any andiny efatra amby folo galatiana toko feny andiny efatra amby folo fa sanatry raha mba misy ataoko rere afa-tsy ny azo fijaliany Jesosy Kristy tombontsika zay na voaombo zao tolo zao teo amin'ny azo fijaliana raha ny amiko aza kosa raha ny am'izao tolo zao tsy maintsy rombona niaraka tamy Jesosy zao tolo zao mba hatanteraky zay de nataon'andriamanitra atao amy Jesosy finoana io ary rehefa niary voa amy Jesosy izy ka niara maty taminy de afaka am'le ota manandevo satria io ota manandevoly mahatonga ny olo manota fa tsy araky neveran'ny olo hoe devoly fa raha voany hoe devoly a de lasa feno fanafana ratsy de misy fijaliana mahazo ny olona satria beny hoe voan'ny demony de manao adalàna be miteniteny foana mijaly mihitsy de zay natonga ny teny andriamanitra galatianina toko fahaenina io andiny efatra amby folo de ho ny teny andriamanitra ny jaona toko fahatelo andiny enina amby folo efa mivakitsika teo refa tsara mavaky averina ihany jaona toko fahatelo andininy enina amby folo minaran Jesosy fa toy zao nitiavan'andriamanitra zao tolo zao nomeny zanany laha toka mba tsy veretra mino azy fanampiainana mandrakizay tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy ihany ny fiangonana na de fiasana fanambarana fitoriana hanambarana ny amy Jesosy afatarany olona zay tokony ataony inony mba azony famonjena fa tsy ny fiangonana ny mahavoavonjy fa Jesosy no mahavoavonjy tena zava-dehibe mihitsy io jaona toko telo andininy fahinamy folo ary zay mino nefa zao va malaza amy galatiana toko faharoa andininy faharoapolo galatiana toko faharoa andininy faharoapolo zao ny tenyandriamanitra voombo miaraka amy Kristy amin'ny azo fijaliana aho tsy za tsony mivela fa Kristy mivela eto anatiko fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo de velomako amy finoana ny zanak'andriamanitra efa tiaka nolotra ny teny amonjy nataon'andriamanitra finoana ny nolotsika fa hoe nataon'andriamanitra atao amy Jesosy sika rehefa nataon'andriamanitra atao amy Jesosy sika de niara voombo taminy niara maty taminy any voalaza amy baiboly fa zay maty de afaka amin'ny ota manandevo ka rehefa niara maty tamy Jesosy de afaka amy ota manandevo afaka am'le nofo misy fodrana fanondrina tsy misy loany hoe iezaka mba iovoka iezaka mba ho afaka fa finoana hoe natao tao amin'andriamanitra atao amy Jesosy aho ary niara voombo tamy Jesosy tao amy fijaliana aho ary niara maty taminy ary atria niara maty taminy aho de zay maty de afaka amin'ny ota manandevo miala le ota manandevo tsy milaza zany fa hoe ny devoly lasa mitsoka koa tsy devoly eo ihany amitaka anao zay azony atao mba tonga le ota manandevo miverina ao am'le olona satria ota manandevoly mahatonga ny olona manota manao ratsy manao adalàna rehetrarehetra de i satana de manao zay azony atao mba hiverenan'io ota manandevo da anjarantsika ny matoko tsara araky ny voalazany galatiana toko faharoa andininy faharoapolo io averiko ny mandeha voombo miaraka amy Kristy amin'ny azo fijaliana aho tsy za tsony mivelo fa Kristy mivela ato anatiko satria no niala ota manandevo de miditra Jesosy fa Kristy mivela ato anatiko fa zay velomako ankehitriny eo amy nofo de velomako amy fonany zanak'andriamanitra efa tiaka nolotra ny tenany amonjy ahy tena zava-dehibe tokoa zay fanambarana zany ary arahantsika ihany ny tenin'andriamanitra araky nyvolana Romana toko fadimy andininy faharoapolo Romana toko fadimy andininy faharoapolo ho ny tenin'andriamanitra ary ny lalàna de niditra koa be ny fahadisoana satria tsy voatandriny olona nefa teo am'izay nebiazan'ny ota no noaran'ny fahasoavana be lavitra it'andriamanitra fa tsy voatandriny olona mihitsy ny lalàna de noarany fahasoavana meny an Jesosy ho mpamonjy zao tontolo zao mba tonga antsika azo famonjena sy fiainana zay natonga ny tenin'andriamanitra amin'ny Romanina toko fahaenina
Romana toko fahinandiny voalohany sy faharoa. Menara Jesosy. Inona ro lazaitsika? Mbola itoetra ao amin'ny ota ihany va isika hitomboan'ny fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona aminy indray. De reo tsara so ataontsika ahoana indray mbola velona amin'ny fahotana ihany. Romanina toko fahaenina andininy enina sy fito. Romanina toko fahaenina andininy enina sy fito. Romanina toko fahaenina andininy enina sy fito. Hoy ny Tenin'Andriamanitra, ho fantatsika fa nitoetsika taloha de niaraka nomboana taminy hanimbana ny tenany ota mba tsy hanimpoantsika mitonitsolo. Fa zay efa maty de afaka amin'ny ota. Io zao le Tenin'Andriamanitra. Zay maty de afaka amin'ny ota. Ataontsika ahoana mbola hitoetra amin'ny fahotana ihany. De fa afaka mihitsy nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy niara-vombo taminy, niara-maty taminy. Fa zay efa maty de afaka maty tao amin'ny Jesosy le olam-panota araka nofo niala ny ota manandevo. Jesosy indray mivelona ao anatin'le olona. Zava-dehibe mihitsy ny finoana fa hoe nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy tsika. Raha vao tsy nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy tsika ka tsy mino an'izay de tsisy fanantenana ho antsika mihitsy. Satria rehefa natao tao amin'ny Jesosy de mazava tsara ny ten'Andriamanitra ty. Ny Romanina toko fahaenina de le andininy voalohany sy faharoa. De fantatsika tsara hoe inona ro lazaitsika ny am'izany zavatra zany. Mbola hitoetra ao amin'ny ota ihany va isika hitomboan'ny fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana ny velona amindray. Efa apanafana tamy ota manandevo tsika da ahoana indray no hoe mbola andeha velona amin'ny ota ihany. Tsy mety. Satria zay ny nahatongavan'i Jesosy hanafaka antsika am'izay mba hiara-belona aminy. Ary zay teny zay Romanina toko fahaenina io andininy voalohany sy faharoa. De ny Romanina toko fahaenina andininy enina sy fito manao hoe fa fantatsika fa nitoetsika taloha de niaraka nomboana taminy. Zany hoe le maha-olo antsika taloha de niaraka nomboana taminy hanimbana ny tenany ota. Zany hanapotena le ota manandevo mba tsy hanimpoantsika ny ota intsony, mba tsy hatonga antsika ho andevo ny ota intsony. Fa zay efa maty de afaka amin'ny ota. Zay maty zany tao amin'ny Jesosy de afaka tamin'ny ota manandevo. Fa raha vao tsy niara-maty tamin'i Jesosy de tsy afaka. Misy mieritreritra fa hoe miezà mafy, mivavà mafy, mifady hanina. Eny, tsy zay fa tsy mahafaka an'le ota manandevo zany. Fa ny fiarahana miara-maty amin'i Jesosy zany no mahafaka antsika amin'ny ota manandevo. Ary raha vakitsika ny Romanina toko fahaenina andininy fahavalo. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika de mino fa hiara-belona aminy koa isika. Hitanao zava-dehibe nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy, asan'Andriamanitra zany. De Jesosy no niara-ny fanenjehana kapoka karavasy fanatsiary nombona teo amin'ny hazo fijaliana ndatsaky ny rano. Maty. De niara-maty tamitsika mba afaka antsika amin'ny ota manandevo. Ary satria niara-maty taminy de afaka tamin'ny ota manandevo. De ahoana indray ny zavatra nitranka andininy fahavalo. Ary raha niara-maty tamitsika de mino fa hiara-belona aminy koa. Raha nitsanga tamaty sosy mivelona de miara-belona aminy koa tsy satria nataon'Andriamanitra tao amintsika. Zay mazava tsara io andininy fahavalo io. Ary raha niara-maty tamitsika, raha vao tsy mino an'izay tsika de tsy mety. De ahoana? De mino fa hiara-belona aminy koa isika. Hiara-be velo ao amintsika eo Jesosy manatanteraka ny fikasany sitrapony. Amin'ny Galatiana toko fahadimy andininy roapolo de misy fanambarana toy izao. Galatiana toko fahadimy andininy roapolo de misy teny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Galatiana toko fahadimy andininy azafady efatra amby roapolo manao hoe fa zay any Kristy Jesosy de efa nanombo ny nofo mba mifandriny sy ny filany teo amin'ny fidaliana. Ny andininy efatra amby roapolo. Zay any Kristy Jesosy de efa nanombo ny nofony mba mifandriny sy ny filany teo amin'ny fidaliana. Jereo fa mizatra telo io. Nanombo ny nofony mba mifandriny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Afaka nialy reny de Jesosy indray no velona ao aminy. Ny andininy fa efatra amby roapolo. Toy ny ten'Andriamanitra ny Romanina toko fahaenina
Romana toko fahenina andininy Romana toko fahenina andininy enina toko fahenina andininy folo sy ny raiky amby folo. Romana toko fahenina andininy folo sy raiky amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny amina hafatesany de maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny havelomany kosa de velona ho an'Andriamanitra izy. Raha ho tahaka zany koa ianareo, ka ny teninareo de ataovy efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay zany fa niara-maty amin'ny Jesosy tsika, de niarana levona taminy eo amin'ny batisa nisehony zay. Le olona zany mino fa maty izy, ka ny olona maty tsy maintsy alevona, de eo amin'ny batisa asoka ao anaty rano, voalevona, voaka avy ao anaty rano izy, sahala mitsanga tamaty. Le atetety ambony loha de natao ho an'ny zazakely reny, tsody rano ho an'ny zazakely reny, fa tsy batisa. Fa ny batisa de zero tsara, fa asoka ao anaty rano, miara-maty amin'ny Jesosy, de niara-levona rano, nalevona ao anaty rano, voaka avy ao anaty rano izy, de sahala amin'ny hoe velona indray tonga olom-baovao. Zay no tonga ny Romana toko fahenina andiny roa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo manao hoe: ko aza velan'ny ota hanjaka amin'ny teninareo mety maty hanarahanareo ny filany, raha aza manolotra ny momba ny teninareo ho amin'ny ota ho fiadininy tsy fahamarinana, fa toloro ny teninareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary momba ny teninareo ho fiadininy fahamarinana ho an'Andriamanitra. Ro tsara zany fa velona miaraka amin'ny Jesosy ary tanteraka miaraka amin'ny Jesosy mihitsy. Fahasoavany namonjena antsika amin'ny finoana. Eto antsika de mahita tsara fa hoe aza manolotra momba ny teninareo, zero tsara io teny io, ary aza manolotra momba ny teninareo ho amin'ny ota ho fiadininy tsy fahamarinana, fa tsoloro ny teninareo an'Andriamanitra toy ny efa maty efa velona, ary momba ny tenanareo ho fiadininy fahamarinana ho an'Andriamanitra. Eto zany de tena manolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra mihitsy, fa raha tsy zany tsy mety. Ady ambazaon'Andriamanitra manampy antsika, miaro antsika. De hoy ny tenin'Andriamanitra mindiny efatra amby folo: fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy ambany lalàna reo fa ambany fahasoavana. Zany hoe tsy manan-kery amintsika tsony le ota manan-devo, satria nahoana? Tsy ambany lalàna zay, zany hoe dikany hoe tsy ambany, dikany hoe tsy ambany lalàna de hoe tsy mitady famonjena amin'ny fankatoavana lalàna, fa mitady famonjena amin'ny finoana ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompoko. De hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny dimy ambin'ny folo amin'ny Romana toko fahenina: ahoana ary, anota vo atsika, saky tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana, sanatria zany. Andininy feno ambin'ny folo: fa tsy fantatrao va fa raha manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny niza na amin'iza, dia mpanompony zay rahanareo tsy ianareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana, na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. So atsika ho raha tsy mahay manaraka tsika, tsy mankatao tsika raha tsy men'Andriamanitra antsika amin'ny fanamasina. Tsy afaka miditra amintsika nefa amin'ny fanamasina raha tsy fa nataon'Andriamanitra atao amin'ny Jesosy tsika amin'ny finoana, ary niara-voombo niara-maty taminy, de miara-belona amin'ray. De le fanamasina teo satria zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza sotro masina Galatiana toko fahaefatra. De ho hitatsika fa Galatiana toko fahaefatra andininy fahenina de misy teny toy izao, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Galatiana toko fahaefatra andininy fahenina: satria zanaka ianareo, de ny rahan'Andriamanitra ho apotsika amin'ny fanahiny zanany miantso hoe Abaray eo. Rehefa niara-maty amin'ny Jesosy tsika, maty le mpanota le manohitra an'Andriamanitra, de miara-belona amin'ny Jesosy indray, meno ny fanamasina, hoy izy tonga zanak'Andriamanitra. Satria zanaka ianareo, de ny rahan'Andriamanitra ho apotsika amin'ny fanahiny zanany miantso hoe Abaray eo. Misy olona mieritreritra fa hoe ivavaka mafy aho, angataka amin'ny fanamasina, de omen'Andriamanitra azy zany. Ny fanamasina de omen'Andriamanitra ny zanany. Ozy izy hoe satria zanaka ianareo, de ny rahan'Andriamanitra ho apotsika amin'ny fanahiny zanany miantso hoe Abaray eo. Ary rehefa tonga amintsika ao ny fanamasina, dia hoe Andriamanitra araka ny voalazan'ny Romana toko fahadimy andininy fahadimy: ary ny fanantenana de tsy mampamenana, satria ny fanamasina zay nomena antsika no nentina ampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho apotsika. Andriamanitra de fitiavana, ary izy milaza fa
zanak'andriamanitra zay olona mino ary mba hanehoana ny finoana fa tena zanak'andriamanitra le olona da ataon'andriamanitra tanteraka ao am'le olona ny fitiavana azay mahatonga eto hoe ary ny fanotenana de tsy mampamenatra satria ny fanahy masina zay nomena antsika no nentina mpity ny fitiavan'andriamanitra o am-potsika satria andriamanitra mihitsy nge nilaza fa zanak'andriamanitra tsika araky mbolazany jaona voalohany toko fahatelo de misy teny toy zao jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany sy ny faharoa endre manahoana fitiavana nasehon'ray ho antsika de ny antsona antsika hoe zanak'andriamanitra sady zany tokoa isika ko noho izany de tsy malala antsika zao tolo zao satria tsy malala azy izy ry malala ankehitriny aza de zanak'andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho zao toetsika rahatry zay fantatsika fa raha iseho izy de ho tahaka azy isika fa ho hitantsika izy de zay tena endrany tokoa fantatsika tsara fa zao andriamanitra mihitsy ny miantsony olona mino any jesosy ao aminy satria nataondriamanitra atao am' jesosy izy hoe zanako ianao indre ny antson'andriamanitra antsika ho zanak'andriamanitra ary zany tokoa isika ary hatria zanaka hitatsika le teny taria amin'ny galatiana toko fitradripeny fa satria zanaka andreo de ran'andriamanitra oapotsika amy fanany zanany miantso hoe abara eo de io fanamasy io no manovan'le olona mahatonga ny olo amendrika atao hoe zanak'andriamanitra mana fitiavana arak'andriamanitra ary isehondreo famantarana hoe zao famantarana zao naaraky zay mino moka de miny amin'ny arako izy teny am fiteny zay tsy mbola any izy andray menarana izy na de sotra mafata izy sampanana zany ratana marara izy de sitra ndreny araky mvolazany marika toko fena ambifolo andininy fito ambifolo sy valo ambifolo fa savan'andriamanitra no mahatanteriky zany ary andriamanitra no manamarina ny teniny satria tsy vitany olombelona zany hoe manangana maty satria zao ny teny andriamanitra amy Matio toko fafolo tena mahagaga mihitsy ary hitanay marina zany Matio toko fafolo andininy fito sy ny valo Matio toko fafolo andininy fito sy ny valo zao mbola zao amin'ny anaran' Jesosy ary raha mandeha anareo de mitory hoe fambiakaky ny fanjakany lanitra sitrano ny marary atsangano ny maty diovo miboka avoany de minya efa nazo maimponinareo ko manomeza mamaimpoana betsaka ny tsy mino ty teny eo andiny favalo teo sitrano marary atsangano ny maty tena misy mihitsy mitsangana ny maty Jesosy mihitsy ny manangana maty ary teo fiangonana misy anay de efa any am'ndraiky ambifolo any ny olona velona tsy hoe mpiara-miangony reo akory ny mpiara-miangona telo ihany fa ny sisa valo de olona ty ivelany ny pasteur Benasolonay Jean-Paul zao tamy taona lasa tany Antsiro Mandidy dia nisy zazalahy valo taona maty de nmedradana velona le zaza saoran'andriamanitra satria mandraky zay mifamindram-pony ary ny fahasoavan'andriamanitra ny mahatanteriky zany de mazava tsara ty teny andriamanitra ty andiny papola diny favalo sitrano ny marary atsangano ny maty diovo miboka avoany de minya fa nazo maimponinareo ko mameza mamaimpoana fahasoavan'andriamanitra eo amitsika rehetra ary mba voatanteraka amitsika ampikasany zay anehoana fa velona tokoa Jesosy ary andriamanitra ty amonjy ny olona ka nanome zany mpamonjy azo antoko zany zay manao fahagagana ary manatanteraka ny fanesisanana amen vavaky tsika saotra anao zay andriamanitra mifamindram-ponao saotra ny voasaony zay namonjenao anay saotra ny teny zay nambara atanteraky nampikasantraponao ka de hoanao ny dera hoanao ny saotra no voninahitra ary ny fahasoavanao anenika fiaina manontolo saotra andriamanitra satria tsy mizahatavan'olona ianao na iza erany zao tolo zao ka mino de tanteraky eo amin'ny dikolo fahasoany famonjena de hoanao ny dera saotra ary voninahitra andriamanitra minaran' Jesosy tompo saotra andriamanitra amen alleluia saotranao zany amizatry nambara indrindra fahatanterahany de teny ty hoe sitrano ny marary atsangano ny maty diovo miboka avoany de minya efa nandray mamaimpona ka manomeza mamaimpona fa sandriamanitra ho amitsika rehetra ary tanteraka amitsika fiasany aminaran' Jesosy amen veloma mandram-piona amanaraka andray amin'ny anaran' Jesosy amen